Mahakasika kosa indray ny fiaramiasa ny fitondram-panjakana sy ny firenena vahiny dia matotra ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena Afrikanina Tatsimo. Isy ny fiaramiasa sy fizarana traikefa eo amin'ny rotonta amin'ny fananganana fotodrafitrasa lehibe toy ny lalana sy ny seranatsambo. Izany no nivohitra nandritra ny fionana teo amin'ny ambasador'ny Afrika Atsimo sy ny minisym-panjakana. Misana ny tetikasa ny filoha sy ny fanajariana ny tany. Iara-iasa ary izarany traikefany amin'ny Madagasikara amin'ny fananganana fotodrafitrasa lehibe toy ny lalana, ny seranatsambo ny Afrika Atsimo. Fantatra indrindra io nandritra ny fionana teo amin'ny ambasador'ny Afrika Atsimo, Ramatoa Maud Viola Dlomo sy ny ministra Narsson Rafidmanana. L'Afrique du Sud nahavita ireo infrastructure misy ao aminy. Matsilaza fotsiny tsika na ny port, ny lalana, na ny bord de mer, na ireo building maro dia maro. Zany zavatra zany dia tsy hoe mangalatahaka tsika na hoe inona ny expérience, inona ny nataony raha amin'ireo koa fanondrana olona fanamboarana trano ho an'ny ataontsika hoe tsy dia manana vola miditra betsaka loatra, manana zany koa ny Afrique du Sud. Ahoana ny fomba zany expérience zany afaka ny échangena tamin'ny madame l'ambassadeur hoe afaka nampy anareo zay, manoa anareo lalandava zay amin'izay politika apetraky ny gouvernement, politika izay apetraky ny président de la République Rajaonary Mampianina, aiza nanampiana anareo dia fandinika teo izay mianadahy hoe misy eo ihany koa ny inona no azo ataon'ireo investisseurs africain du Sud ho avy eto amintsika. Ato ato dia isy ny fitsidiana ny Afrika Atsimo ataon'ny délégation malagasy taria ministra Narsson Rafidmanana. Aoriana io no ahafantarana ny tetikasa iarana amin'ny Afrika Atsimo. Saingy efa fantatra kosa fa omendanja ao anatin'ny fiarana amin'ny Afrika Atsimo ny fanatanterahana ny tetikasa Grand Tanàna.